Ao anatin'izao fihetsiketsehana izao dia maro ireo zay maneho ny heviny manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary tsapasita fa miamitombo isan'andro nisan'ireo zay manao fitakiana amin'izao ankehitriny izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra trany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampedela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ny androandroany ity araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny zava-misy amin'izao fotoana izao ihany no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Hoy Gottlieb atao amin'ny pejiny tao. Madagasikara sy ny malagasy no jerena ny tanjona lehibe dia ny fanovandravitra izay tsy azo idivirana intsony manomboka eto. Ny ao andohako ao araky ny voalazany dia ny MDRM ka mitsangana ry tanora hoy izy raha nanentana ireo tanora rehetra izay manao fitakiana amin'izao fotoana izao mba hijoro misimisy sy mafimafy kokoa amin'izay efa natao hatramin'izay. Midika izany fa manohana tsy misy fepetra izao tolona izao ihany koa ny mpanakanto Gottlieb satria tsapasita fa tena mafy ny iainan'ny voaka malagasy amin'izao ankehitriny izao ary ao anatin'izay tanteraka isika rehetra manerana ny nosy manoloana an'ity herisetra izay mahazo ny piraitan-drazana sy manoloana ny fangejana amin'izao fahasahiranana lalina izay mahazo ny malagasy rehetra piraitan-drazana amin'izao ankehitriny izao. Mpanabe miasa ao ministeran'ny fanabeazana fongory hatramin'ny fakany ny fitondrana izay mona sy marenina hoy izy ireo hatrany raha naneho ny hevitra izy ireo manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ka noho izany dia mitaky ny zony ihany koa ireo mpanabe izay manameloka izao fitondrana izao noho ny herisetra sy fanaovana antsirambiny ny voaka malagasy rehetra manerana ny nosy efa hatramin'ny ela mandraky tiny androany. Tolo-bahoaka milatsaka antsitrapo ihany koa ireo mpitsabo izay manaraka akaiky izao toedra raha izao ary miezaka mitsabo ireo rehetra maratra ao anatin'ity fihetsiketsehana ity hatrany. Ny voaka ihany ny nafenina manoloana an'ireo zay mpomba ny Andriamatoa Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao satria maro ireo zay nijoro vavolombelona fa nokaramaina vola mba hanao fihetsiketsehana izay contre manifestation izay atao Génération Z amin'izao fotoana izao. Avoay ny volanay fa nokaramaina izahay hoe ohatrinona ny greve iretolona izay nilaza fa mpomba ny fitondrana amin'izao ankehitriny izao. Tsapasita ihany koa fa maro ireo malagasy mifanampy sy miara-mitolona ho an'ny taranaka sy ho an'ny tanindrazana amin'izao ankehitriny izao. Tsy handray olona intsony ny fonja hoy ireo mpiasan'ny fonja izay manao fitakiana ihany koa amin'izao ankehitriny izao. Iteraka fahasahiranana lehibe ho an'ny fitondrana ity endrika grevy ity. Tsy ho afaka hanagadra na iza na iza intsony izany any fanjakana ary hanome vahana ny tokona sy hampiakatra ny herin'ny sain'ireo zay mpitolona tsy hatahotra an'izany intsony. Mampiseho ihany koa izao fa mitatra sy mihamahazolona ny tolona ao Madagasikara ao amin'izao ankehitriny izao ary profo mitoaka amin'ny tendany izao fa efa miseho amin'ny endriny rehetra izao resaka fitokonana sy ny tolona izay ataon'ny malagasy rehetra amin'izao ankehitriny izao. Hoy Andriamatoa Andry Rajoelina indray cyber-attaque sy robot no nandefa mesazy tamin'ny tanora tratry ny manipulation des masses ny firenena. Tsy fahefana no niverenako fa misy irak'Andriamanitra hanasoan'ny firenena. Io ny voalazany tamin'ny andirekta izay nataony. Mety ho inona ara izay irak'Andriamanitra izay? Mety ho tahaka ny ahoana ara izay endrikendrika ny fanosavana firenena izay raha toa ka herim-pamoretana sy famonona ny voaka malagasy piraitan-drazana no misy amin'izao ankehitriny izao hoy ireo olona sasany izay naneho ny hevitra manoloana an'izany. Hita ho manomboka tsy mafehintena intsony ny firenena. Tena mahagaga ilay kabary. Tsy teny vato aho no tonga fa tamin'ny naseranam-piaramanidina hafa satria nahazo menasy aho ary misy mifofo ny aiko hoy Andriamatoa Andry Rajoelina. Mitandrema ianareo izay manao fihetsiketsehana fa misy milisy izay mitampiadiana any anatinareo any. Miantso aho mba namafisana ny andro masopokon'olona. Mipetraka ny fanontaniana hoe fangaha tsy voabaiko ny filoha ny mpitandro ny filaminana sy ny folo alindahy ary ny mpiambina manokana azy mba hiaro azy sy mba hahafahany tonga teny amin'ny seranam-piaramanidina ivato. Inona no tsy hikarohana dia hisamborana izay hoe milisy mitampiadiana izany. Fa ny olom-pirenena izay tanam-polo maneho ny hevitra no rarafana bomba sy tifirina vonoana ho faty. Raha nahay ny haino tsy nisy nanao vava tsy ambinina ary tena niasa ho an'ny vahoaka tokoa i Andriamatoa Filoha sy ireo mpanao politika rehetra miaradi aminy manam-pahefana ny tokona ndraiky mpanjakana ny mpisolelaka rehetra
dia tsy tonga tamin'izao mihitsy ny isika amin'izao ankehitriny izao ary mba haiza daholo moa izy ireny amin'izao ankehitriny izao toa tsy reny feo mihitsy tato ato zay hoy ny fanehoan-kevitry ny be sy ny maro manoloana an'izay kabariny Andriamantoa foloha izay mampiahiahy mampihorohoro izay voalazany hoe misy milisy mitampiadina any anatin'ireo mpanao tolona any misy mitady hanapoaka transformatera na jirama iza izany no mibaiko sy ambadika izany fa no manan-tsaina fa hisy zavatra iseho eo anatrehan'ny fitakina ny fialany hatao izao rehetra izao mba handotona ny tolom-bahoaka hoy ireo olom-pirenena manoloana an'izay fanambarany Andriamantoa filoha izay hoy Manakasy Comeback aleo ianao mametra-pialana mba hampilamina an'izao raha izao Andriamantoa filoha tsy amin'ny mahafilohanao ity hafatra ity fa amin'ny maharaim-pianakaviana anao ampanetsenterana tanteraka no itenenana an'izao hoy izy hatrany ialako tsiny raha mahadiso ahy raha afaka mijery ity ianao tena marina ilay voalazanao fa mambohoaka tokoa ianao matoa ianao voafidy ho ben'ny tanàny ny Antananarivo tokony tazominao anefa ny izay mamy izay tsy ianao ny halam-bahoaka fa ny fitondranao sy ny mpiara-miasa aminao mba hitazomanao izay mamy izay anefa dia aleo mametra-pialana mba hahafahanao miverina indray any aorinany ka handry fahalemana ny ankohonanao sy ny mpitandro filaminana ary ny voaka malagasy satria ny tsy fialanao eo amin'ny fitondrana dia miteraka hatezerana ho an'ny mpitandro filaminana izay handeha hitifitra hamparatra na hahafaty vahoaka dia samby tezitra rehefa aveo ka lasa ianao mihitsy no halam-bahoaka fa tsy ireo mpiara-miasa aminao intsony ary tsy handry fahalemana ny mpitandro filaminana sy ny voaka malagasy ampitao aminy izao voalazako izao ho anareo izay ankaiky azy ary misaotra tompoko hoy Manakasy raha naneho ny heviny manoloana an'izao toedra raha misy ao Madagasikara amin'izao fotoana izao mazava izay voalazany Manakasy sy ireo olom-pirenena maro izay manoloana ny toe-java-misy amin'izao fotoana izao ary mahitsy ihany koa ny firesaka izy ireo amin'ny milaza hoe raha tena mamim-bahoaka dia mila mametra-pialana satria efa mitarena avokoa ny vahoaka rehetra amin'izao fotoana izao ary ny fangatahana vahoaka iray manontolo dia ny hoe miala ianareo satria tsy nahavahan'ny olana izay ny andrasan'ny vahoaka taminareo tao anatin'izay fotoana lava izay ka izay zay no masaka azona rozy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa